iopany any amin'ny fanomezana sehatra ny tanora ny fandaharana zay hoentsika amin'ity ariva ity ary zareo solotena ny fikambanan'ny mpianatra avy amin'ny fahatelo amby roapolo eto Madagasikara eny amin'ny Anjerimanontolo zay vondronana mpianatra maro izy ireo raha ny fampahafantarana izay hoentiny ato anatin'ity fandaharana ity zay solotena ihany Andriamatoa Tsilavina Arlala sy Zafy Mahavavy Tiry ary Razafy Arson sitraky ny aina Patrick miarabanareo Tiry Mirala miarabany Michel miarabany Michel miarabany technicien miaraba ihany koa ny mpanaraka ny info culture mata iraka Madagasikara miaraba tompoko tsara ampahatarina ny mpanaraka antsika aloha ny mpiaino ny mpijery eny amin'ny page Facebook any hoe inona marina ty fikambanana mitsangatsangana etsero mitonona fikambanan'ny mpianatra ety amin'izao fotoana izao fikambanan'ny tanora ihany koa ie araka ny voalazanao teo izay reto no solotena avy amin'ny filohan'ny mpianatra avy amin'ny faritra 13 misy eto Antananarivo izany hoe misy président ny mpianatra 13 zany avy amin'ny faritra Tsiraray avy eto Antananarivo ary raha ny rafitra no jerena dia mizara roa mazava ny rafitra ny fikambanana eny anivon'ny université dia ny pédagogique zany zay sareo any amin'ny mention no ahitana zay dia izahay avatia amin'ny région zay maromarina kokoa monina amin'ny cité universitaire zay zany no entina amalina an'le teninao teo fanapikikely an'izay raha araka ny zavatra mandeha marina le fanontaniana tao hoe be da be ny fikambanana ohatra sososo fa araka ny tenin'ny président amina teo moa zany dia hoe mizara roa mazava tsara ny filohany afaka mitonona filohan'ny mpianatra indrindra fa eto amin'ny université Antananarivo dia ny pédagogique zay any amin'ny faculté sy mention iny dia ny aty amin'ny régional zay miara-monina kokoa ndraikitra ny trano finanan'ny mpianatra anivon'ny cité universitaire dia zay reto ny solotena avy amin'ny faritra 13 zay ny raha ny voahiraka moa zany zahay eto solotena anao an'ity fandaran'ity anazava an'izay bebe kokoa makasika an'izay zavatra misy zay tamin'ny tolona iny na hitantsika an'izany hoe fikambanan'ny mpianatra mitonona ho mpianatra nareo hoe tsy mahatsiaro tena ho sarotony ve amin'ireny hoe manahoanako ihany koa hoe fifampitondranareo satria mety nareo saminareo tao ihany le izy fikambanan'ny mpianatra 13 fa mitsangana ho azy hoe zay ianao an'izao tamin'ity fitakena ity resiko kely nga mazay namana ny tolona aloha iny na fikambanana satria zay manana statut tena manana taratasy ara-dalàna mahafikambanana mijoro ra-panjakana anazy but non lucratif sady apolitique fa mahakasika ny tolona iny tena conviction ny mpianatra tsirairay iny tena hoe tena fandavatena moa zany amin'ny tsy vetizina eto amin'ny firenena dia hoe ndao io tolona tsy afaka tsy teny kosa zay hoe tsy nitonona mpianatra izy fa mpianatra izy amin'ny Anjerimanontolo fa kosa ny fikambanana tsy mbola hita fikambanana zay hoe izay fikambanana dia andeha tolona fa iny tena tolona ny tsirairay ny ainga avy eo amin'ny université raha ho anay manokana dia nandeha teny Kianja foana nanomboka tamin'ny 20 volana septembre tena efa fahatonga vasaina ny tsirairay ny mpianatra indrindra fa ny mpianatra eo amin'ny Anjerimanontolo amin'ny tsy fetezana misy eto amin'ny tany sy ny firenena eo amin'le hoe resaka tolona zay natao iny zany tsy tokony hisy tonona fikambanan'ny mpianatra ve zany tamin'ireny tolona ireny amin'izao fotoana izao nisy ny fihaonana tamin'ny herinandro ity teny amin'ny filoham-panjakana teny amin'ny kapisateny Sonerana nareo hoe mbola tsy teny efa nisy mantsy ireo hoe mitonona ho mpianatra fa le nareo mitondra an'le anarana hoe fikambanan'ny mpianatra 13 eny amin'ny Anjerimanontolo makasika an'izay indrindra zany mantsy ny tsara ho tenenina ao anatin'le izy hoe fa nisy moa zany ny atao hoe fihaonan'ny mpianatra teny amin'ny filoham-panjakana vaovao teny amin'ny kapisata fa zavatra tiany ho tenenina ngamba ao anatin'le izy nandritrandreny hetsika reny fikambananay samy manana statiany avy fikambanana ao anatin'le faritra 23 région zany manana statiany ara-panjakana reo ara-dalàna tsara daholo fa araka le tenenina namana président namana teo hoe ny fikambanana apolitika sy but non lucratif zany hoe ny fikambanam-pianatra 23 région tsy afaka nonana hoe nao hetsika politika na ohatran'izany fa ny fandavatena ny tsirairay ny conviction ny tsirairay ao anatin'le zany mpikambana mpianatra nidina siry tiarainteny foana ny aran'ny tolona satria izy fitakina zofototra jiry sorano ningan'le izy dia amin'ny mazofototra anazy zay dia raha arany sitsiny
raha manana an'izay ataontsika hoe faneho-kevitra malalaka na fitakiana malalaka zay mpianatra ary arovan'ny lalam-pandrinana ihany koa zay de mahakasika ny hoe sarotiny ve zay raha ohatra hoe tonga teny amin'ny mbola sy tonga teny amin'ny kapisaty moa zany nay ngamba zany rehefa manao zavatra nay de mandeha manaraka ny atao hoe ny ara-dalàna foana ary ny fikambananay de manana eo ambany fiahin'ny mesupresy izay ministera pia ministerany fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiantsika de atreto ngamba zany aloha mbola tsy teny zay fa eo am-pandaminana zay ataontsika hoe fandaram-potoana na fangatahana audience zay teny fikambanana 23 région de hitantsika miandalina ihany toy ny fa normalement raha ny tokony ho izy de efa tsy elatsony zay zavatra zay no ataonay sy hoezahana tanterahana matetika nareo zalahy somary lalovin'ny mpanao politika ihany amin'le fitakiana zay atao iny tena marina ve ty hoe rehefa misy hetsika somary mafapana eto amin'ny firenena de ahetsika ianareo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo maliko an'izay ny tena marina moako ny mpanao politika rehetra mihitsy zany no atao hoe mitovy satria raha ny zava-misy natonga le hetsika teo hoe tolo ny mpianatra zany nohatrany hoe manana kapasité mahatakatra an'le zava-misy amin'ny firenena satria expérience aneny tsy itovizany ny any amin'ny côté le politika sy ny mpianatra fa ny connaissance ny zavatra rehetra mandeha amin'ny firenena de mitovy daholo fa ny expérience ny tsy mitovy ny entiko amalina amin'izay de hoe mora kokoa zany no etsony ataoko hoe mpanao politika ny mpianatra fa fotsiny miankina amin'le tsirairay io hoe manahoana ny idéologie an'le mpiantso azy manahoana ny fomba ny vision an'le olona miantso azy fa ohatra ny tsirairay ny association mijoro eny akatso haritra ny itaritanazy fa fotsiny ny leader tsirairay imako miankina amin'ny tsirairay iny ny leadership anananao zany no ahafahanao mianalyser ka eo tompona andraikitra tsirairay hoe andevy na hoe hijanona ve fa ny politika mahatonga an'izay koa hoe maninona ny mpanao politika micontacte an'le association de miferitreretana zava-misy eto amintsika manko zany de hoe olona foana tena jerena hoe manana olona maromaro ny ohatran'izao manana olona nefa nyreny olona reny raha ohatra ny mpianatra manokana tsy afaka mitondra ny anaran'le olona ao anatiny fa le leadership ananany zay ahafahany mitarika olona iny angamba ny côtén'le olona anazy diso heverana zany ireo mpanao politika hoe au nom ny fikambanana no nde hitaritan'olona fa ny association tsirairay eny dia tsy manao politika ary matetika nareo angamba n'iny zao le mandeha be any amin'ny tambazotra reny le misy olona mitonona hoe fikambanana mpianatra izy de jereo ny zavatra mahazo anazy hoe ahoana satria tao anatin'le tolona tsy haiko misy ve hoe association ana mpianatra de miteny hoe manao politika izy association fa tsy hoe mpianatra mitona hoe vondrona mpianatra de hoe manao politika mety tsisy zay zavatra zay ka zany araka ny teny namana ny rahalahy tato zay hoe conviction le zavatra miankina aminao zany miankina amin'ny tenanao hoe vonona ve anao iassumer an'izay zavatra rehetra mandeha eny fa ny fitonoana ary sarotra ihany zany hoe mitonona hoanaona vondrona mpianatra zany ka andehanao zavatra ohatran'ireny raha ohatra ka tena leader marina eo am'le hoe fampitondrana eo aminareo zany fanabiazana ihany koa satria tsy hoe ny eny amin'ny anjerimanontolo ihany fa matetika ianareo zoky no fitaratra ho an'ireo mpikambana mizandry eo anatin'le fikambanana ihany koa mijoro indraindraiky de hitantsika mitolona iny zao resaka sosialy iny de hitantsika ny zava-misy amin'izao fotoana zao malikikely an'izay tena hoe sofototra iny satria izahay no mipetraka miaina de anivon'ny trano firenena mpianatra anivon'ny anjerimanontolo na ataontsika hoe ny cité universitaire
efa betsaka ihany moa zany ny nareo mpanao gazety sy mpikirakira vaovao rehetra ny midina ifotony iny fa tena hita hoe tena tsy tokony tsy saza ho amin'ny mpianatra izay ho avy amin'ny firenena rapitsy ravaka pitsy itsony ny trano fonenana eny fa tena mijaly de mijaly sanatrian'izany mitovy amin'ny 4 minutes tsy mandeha ny rano mijiro zara raha mandeha tamin'ireny taitra daholo ny olona da hoe tolona conviction iny tsisy hoe mpanao politika aloha iny etsika iny tena zavaiko manokana tsisy mpanao politika ny aso izahay ohatranay manokana hoe andaoana fa tena conviction amin'ny mpianatra tena fa miatra manaina loatra le izy de hoe ndao ary fa sofototra tsika ty a tsika itolona eo amin'ny hoe resaka mpanao politika zay ihany tsika jena kely ny tena namana teo mpianatra am'izao fa tonga saina eo tonga saina ny tanora am'izao tsy mitovy tsony ny fanaovana politika taloha sy am'izao manodidina amin'ny mpianatra fa mpianatra misy am'izao ny tsirareny efa tonga saina hoe tsy mety ty zavatra ty hatr'izay manko de hoe mpianatra atao fitaovana politika raha vao misy zavatra mafapana eto amin'ny tany sy ny firenena de mpianatra foana ny zahanarena voalohany fa mpianatra tsara misy zao nefa tonga saina hoe efa tsy mety tsony ty zalahy efa tamin'ny andro ny avy ohatra zany foana fa andao tsika ijoro am'izay andao tsika mba ijoro fa tsika mihitsy no hoavy nyty fireneny ty aketriny ty fireneny ty zay natonga ny anisany natonga ny tolo iny tena nahazo olona teny anivony cité universitaire na teny anivony université mihitsy satria na ianao zany mpanao politika de sanatria zany hoe za mbola manao andro nareo tsy mety tsony le izy le zavatra mihitsy nefa miatra manaina aminao efa iny koditra mihitsy le izy de andao itolona iny tena conviction tsisy sensibilisation tsisy nina fa tena tonga conviction hoe ndao tsika hitako ny zo fototra mampianatra atsika io am'le hoe fitakina izay natao matsiaro tena fa efa mivana ny ampahany ve le isa hoe fanovana mihitsy le hotakina zany ho anareo mpianatra am'izay io alaisiko kely ngamba de meko any namana ny zavatra ny hotakina aloha zany a de niainga anytolona de fitakina ndreo zo fototra jiro sorano zay aloha tadiditsika jiro sorano de ny fanovana rafitra zay no ny antony nisy ny tolona de tonga am'izao zavatra misy tafirenena zao tsika efa dingana makany io fa tsy mbola tratra ny tanjona fanovana rafitra no tena hoe nitakina fa tsy fanovana olana ohatra zany fa efa dingana makany io io ianatsika amin'io zavatra misy eto firenena am'izao io fa gaga izahay tam'le laza fa fondrona mpianatra hoe andie nanao re zavatra tany tambaza seria zeny rafitra ny nitakina ny rahana ny tolona teo sy fototra fa gaga be zahay mahita hoe fa inona sahady zavatra mitrango ty fa angatratra ny tanjona no zay no anamiko anamana fitenenana entina nampiana an'izay izy le niteneniko teo hoe ny anjery manontolo any mahatakatra zava-misy eto amin'ny firenena ary ny anjery manontolo nefa mitolona foana hatramin'izay fa zany hoe ataoko hoe tsisy tena hoe nanampy ngambany izy ireo fa rehefa tonga am'izay le misy nanampy zay vao tena hoe mijoro am'izay matetika ngamba tsika mahita hetsika na mpianatra mandeha ny bourse satria hay ny côté teknika an'izany de takiny rehefa tsy tonga amin'ny fotoana ilavany nazy mandeha ny rano sy ny mikasika ny toeram-ponenana hay ny amin'ny côté teknika an'izany de lasa izy mitaky fa tamin'ity am'izay zany efa teo le anazy hatramin'izay nampiny le vahoaka zay mitovy fomba fijery taminazy de nandeha ny tolona raha ny zava-misy am'izao araka ny teny teo hoe tena fa niatra manaina le zava-nisy azo atao zany hoe miroso foana zany le izy efa nisy nitateraka ary mbola misy ny mbola edivana de anatin'izany zany hoe fanovana rafitra zany io araka ny tenenao tao hoe samy manana ny rafitra io ary mety le eritreretinay aty sy le eritreretin'olona any fa ny zava-misy fotsiny aloha zany zao raha ny côté anay aty amin'ny fampianarana zany de hoe famezana vahana ny fampianarana araha maimana rafitra inona no vahana entina rafitra inona de ny fampianarana ihany tena tokony homena vahana eto amin'ny firenena raha firenena te androso zany de ny fampianarana no amena vahana satria io ihany ny lalana ahafahana matsilo na matakatra ny zavatra rehetra tokony andeha rehefa tratranao zany le capacité de eo anao ny afaka mamorona ny zavatra rehetra même na amin'ny resaka fampanananasa fampanananasa inona nataonao raha tsy anananao le capacité zany hoe le moteur ny fampandrosoana mihitsy zany no
azo avy any amin'ny fampianarana. Zay ngamba ny entiko napiko kely anazy angamba ny ao anatin'le izy hoe efa tratra ve ny tanjona tamin'le tolona ankehitriny, araka le nitenen'ny président namana teo moa zany hoe ny aingan'ity ataontsika hoe tolom-bahoaka ty any ainga tamina zo fototra jiro sy rano fa tsy hoe tsy ainga tamina hetsika politika izy ty fa hetsy bahoaka ny tena marina, satria ndrehetrarehetra mihitsy zany no mahatsapa fa le zo fototra tokony hisotrahany ataontsika hoe ny vahoaka malagasy. Zay moa zany côté mpianatra, ny mpianatra zany vohitsakitsaka satria atao hoe rano fisotro rano fotsiny ara zao tena manahirana, de ohatr'izay koa ny jiro zay tena ilaina amin'ny sehatra ny ataontsika hoe sehatra ny fanabeazana ny fampianarana ambony. Ka ohatra hoe resaka amin'ny côté fotsiny exemple ohatra raisitsika kely fotsiny zao ohatra hoe eny amin'ny côté ana eny amin'ny cité amin'ny mpianatra de tena ankehitriny izy mbola ohatr'izay am'izao tena fa zara fa mandeha misy partie zany tena hoe zara fa mandeha io rano io amin'ny alina, misy ny ankizy miandry hatramin'ny 12 alina hatramin'ny 2 maraina vao mahazo rano amin'ny bidon satria miandry eo. Misy moa zany raha tena hoe isaky ny 2 andro vao miverina mandeha ny pompy taterina amin'le tôbila fitateran-drano reny citerne reny de zavatra ohatr'izany zany tena hoe anisan'ny zavatra hoe angatahanay fanovana amin'ity sehatry ny fanabeazana ty indrindra ihany koa ny zavatra angatahanay amin'ny mafoloan'ny mpianatra anay de ny fanomezan-danja ny fampianarana na fampianarana ambony zany na fanabeazana fototra, satria araka le teny président namana teo hoe zay ny lakile an'ity fandrosoana ty raha tena eritreritra zany tsika fa ampandrosana zany Madagasikara zany ary eritreritra hoe anova rafitra vaovao ahafahana mitondra makany amin'ny lalana makany amin'ny fampandrosoana de ny fanabeazana fototra fampianarana ambony no mian-danja io même hatramin'ny resaka ataontsika hoe ny fototra afitrasana ny fitaovana nareo mpampianatra reo tokony omen-danja reo ary mena misehatra tokony hisy anazy na amin'ny ataontsika hoe ny moyen zany na ny eo ny lafiny fikarohana maro isan-karazany tokony omen-danja amin'ny mpampianatra. De ny anapiko anazy koa ngamba zany hoe tratra ve ny tanjona hatreto aloha zany hoe tsy mbola tratra ny tanjona satria manova rafitra zany tsy vitany ao anatintsika hoe ataoko hoe 3 semaines mahery teo telo herinandro mahery teo zay ny nanomboka ny fitakiana ty zavatra ty de ataontsika hoe ny filoham-panjakana ngamba zao ny tafapetraka mbola tsy tratra zany tanjona zany fa mbola lava ary mbola mandeha fotoana maharitraritra zany hoe fanovana tsikelikely zany fa efa zava-dehibe aloha efa azo lazaina hoe fandresen'ny tolona no fahitantsika an'izao zavatra fiovana misy zao no hoe ny fisian'ny filoham-panjakana vaovao tonga eo amin'ny toerany de efa zava-dehibe zay fa miroa tsikelikely keo efa tsy io tsy vita indray andro fa mandeha tsikelikely mandeha tsikelikely mandeha tsikelikely de efa zava-dehibe aloha zay fa fandresena lehibe ho an'ny vahoaka malagasy zao hoe fametrahana ny filoham-panjakana vaovao zao. Tafapetraka androany ny anina teny amin'ny fitsarana fombalalampandrenina ny filoham-panjakana azo lazaina fa ho avy tsy ho ela zany le gouvernement andrafitra an'izay hoe fanarenana izay hitondra an'le fanovana ihany koa any amin'ny resaka fampianarana ny resahana reto fa maha-olo-pirenena ihany koa eto toy ny ahoana n'le hoe firafitra ny tokony apetraka zany amin'ny gouvernement zay atao amin'ny maha-olo-pirenena eto fa tsy amin'ny mahatarika fikambanan'ny mpianatra anareo. Maha-olo-pirenena angamba zany tsy resahako tsy hoe le hoe mampitarika fikambanana anay fa tokony omena sehatra ny tanora ny etaetan'ny tanora indrindra tokony hoe rehefa misy fanapahan-kevitra raisiny eto amin'ny firenena zay tsy mangataka toerana ary tsy mangataka mihitsy zay fikambanan'ny mpianatra va 23 région hoe ampidio anatin'ny gouvernement zay fa ny zavatra angatahanay rehefa misy zavatra hotapahana eto amin'ny firenena de tokony hisy fakakevitra avy amin'ny tanora ataontsika hoe amin'ny tanora iny lasa voaresaka foana moa zany le hoe mpianatra fa tokony hisy fakakevitra avy amin'ny tanora satria matetika ny resaka mandeha hoe ny tanora no avy amin'ny firenena nefa le tanora mihitsy tsy omen-danja tsy omena sehatra nefa ny hevitry maro matakadavitra hoe le am-pitenenana zay de zay zany ny zavatra mangatahanay mba misy fakakevitra avy aminay tanora mba ahafahanay mandray anjara brika sy anjara tandrifa eto amin'ny firenena. Pikikely an'izay ngambany maha-olo-pirenena amin'ny teny an'ity hoe ry andeha ny fandrafetana ny gouvernement ny tena olana kely hitako teto amin'ny firenena hatramin'izay mihitsy tsy fanomezan-danja andreo avaram-pianarana malagasy be da be ny mianatra be da be ny manao recherche no doctorat manao be da be ny université tsika eto Madagasikara fa izy re zary lasa iny anjorom-bala foana misy olona avany tsy tiany eto Madagasikara izy fa tany andafy izy nianatra de ingénieur avany izy be diplôme avany de tonga avany izy tonga de ministre eto
tsy mahafantatra an'le réalité sy le contexte misy eto amin'ny firenena kory nefa izy a fa lasa zavatra tompony andraikitra lasa tompony mangatakatiny ndray zany izy amin'izay fotoana zay a zay todika foana ny miteniny président hoe mena vahana famezana vahana ny tanora tsy voatery fa kana hevitra ihany koa fa reo tanora mavita fianarandreo mahay reo a reo no mahafantatra ny zavatra tena misy maro eto Madagasikara ary manana solution afaka hoentina amin'izay izy reo tsy be dabiny zavatra ny recherche natao ndray teto teto reo na fikarohana teto reo na hitan'ny fianarana afaka mitondra ny apportny tsara izy ho amin'ny fampandroana zay ozy zany tikiterina kely amin'ny fanavitana gouvernement petsaka manam-pahaizana malagasy aloha le olona nianatra teto sady mamevahana ny fampianarana eto Madagasikara sahady izay no tena olona veto mifantatra ny réalité afaka mitondra le solution amin'le problème verimberana foana. Anapiko an'izay koa analiziko amin'ny hoe maha-olo-pirenena ny zavatra tsapako zany tamin'ny hatramin'izay dia tena hoe araka ny teny namana teo zay hoe le diplôme eo le diplôme considéré le hoe matoa avy any ivelany dia mety ihany fa lasa mifanohitra amin'le réalité misy eto zany hoe nitany ihany no entiny eto nefa ntsika eto zany ny rafitra misy eto amintsika hafa mihitsy tsika raha ohatra hoe plutôt any amin'ny fiarahamonina ny tena bana le any amin'le nandratovan'le olona fahalalana tany nefa ny zavatra hafa mihitsy ny zavatra hitany tany dia lasa le diplôme avany zany ny tena voajery fa raha ndrafitra gouvernement amiko manokana dia hoe eo le diplôme ananany amin'ny hoe afananany le capacité zay iny zany mesureny anazy amin'ny capacité fa le niainany an'le réalité koa amin'ny eto Madagasikara tokony voajery zay zavatra zay satria lasa mitovy amin'izany ihany ane zava-misy même na ny filoham-pirenena raha zany raha ny dia lasa ohatrany hoe lasa karazany raha ohatranay mpianatra eto zany lasa ohatran'le toerana avianay le Madagasikara amin'zareo zany hoe ohatran'ny fanaovana vacances ny fahitany an'le Madagasikara satria na ny zavatra ataony ary maro ny alefany any ivelany noho ny amin'le toerana tena hitondrany dia lasa le any ambony zany le farim-piainana n'olona mifamoivoy any aminazy any ambony le fampiresaka aminazy any ambony zay nitany fa le réalité tena iainan'le madinika ary ambany tsy dia ananany fa tatitra ny azony dia tatitra zany nefany tsy voatery le tena misy koa araka ny zava-misy ohatra tsy teny teo alohatsika zay ny zavatra teneny hoe ny zavatra navoana azy ozy izy dia ny tatitra azony zay mandokandoka anazy mibetsaka voilà zay le zava-misy nefa le réalité ary ambany zany ka entina fanompona koa le zavatra manompo loatra dia lasa tsy nitatitra tena misy no voateny ao anatin'izy fa milasa maka point zany betsaka ao anatin'izy ary zay zavatra zay mbola tiana hiteny tanora mpianatra voizina ihany koa nareo le mpanao politika matetika zay averinay rehefa miona amina ray aman-dreny zay hoe tokony hovanareo koa le fanaovanareo politika ao anatin'le izy aza dia diso misolelaka aza diso raha misy zavatra teneny ny lehibe anareo dia hoe tsy maintsy manaraka na dia tsy mety ara le izy satria zany aby ane ny zavatra misy tena tonga zao zava-misy amin'ny firenena zao zay le izy milaza misy maro anisa nefa le maro anisa ihany ara zao no voilà zany hoe tokony le fanovandravitra miray feo hoe anareo mpianatra zany ny hoe tokony any amin'ny zava-misy eto Madagasikara no iangan'ny fampandrosoana secteur primaire le izy eto raha niara toe-karena ny fampianarana indray dia hoe ny olona nianatra teto ihany no afaka mamahan ilay olona indray dia olona mipetraka teny amin'ny cité ny aina jiro tapaka tsy fisindrano ny fo amin'ny 12 alina mandeha matsaka rano reny hoe zany tokony mendrika amahan'le olana eto zany tonga amin'ny toeranay ministra azy izy ohatra niavinany le izy angamba zany tsy hoe manao tsinitsina na manilika le atao hoe nandrato fahalalana tany ivelany fa ny angatanay zany le hoe fanomezan-danja ny fanabeazana ny fampianarana eto Madagasikara araka le ntenin'ny président namana teo hoe raha olona tsy niaina teto tsy mipetraka teto mihitsy sarotra be ny afantatra ny ataontsika hoe ny zava-misy ohatra ny ambany ravikazo any raisina fotsiny zao ohatra hoe zay avy any avakana karatrany raha misy zao ohatra hoe ministre ny ataontsika hoe ministre ny agriculture na élevage tsy naina teto Madagasikara ohatra ny tany ivelany tany tsy afantatra mihitsy hoe ohatry ny ahoana ny any amin'ny any ambanivohitra any ka zay zany ny zavatra tiany tenena zay tsy midongy ary tsy hoe midongy an'izay zay hoe tsy maintsy zao ny zavatra atao fa ma hoe mpianatra ny anjery manontolo anay dia fakakevitra
fifanankalozan-kevitra no tena hoe zava-dehibe aminay zany hoe omendanja ny fampianarana eto Madagasikara, omendanja ihany koa fanabeazana fototra satria zay koa matetika adiny nefa any no tena base fototry ny ataontsika hoe fanabeazana eto Madagasikara. De aorianan'izay misy ny ataontsika hoe fifanankalozan-kevitra hoe ahoana ny fomba andinihana ametrahana an'izay rafitra hitondrana ny firenena zay. De nefa io fanovana rafitra koa raha tsy manam-pahaizana raha tsy manam-pahalalana no mena sehatra de zava-poana ihany io fa mitovy an'teo aloha araka le nden'ny président namana teo hoe le izy anie tsy ny olona eto Madagasikara fa le rafitra rehefa le rafitra zay no ataontsika hoe ohatra hoe reo exemple resika fotsiny zao ohatra efa sarety simba zany tarifinao de siloana foana le omby le sarety mihitsy nefa simba la roa zany hoe mila fanovana mihitsy zany hoe vaina mihitsy le sarety de ohatr'izay le izy le sarety simba zany hitondrana entana ohatra de efa le sarety mihitsy tsy mety famboarina ampina bilao de lokoina kely de ohatra zao de averenina ihany siloana foana ny omby de simba ihany le sarety fa le sarety mihitsy mila siloana vaovao de zay le zavatra tiana apita hoe mila le rafitra zay mihitsy mila ovaina ary omendanja ny manam-pahaizana eto Madagasikara ny olona nandraty fahalalana nianatra tamin'ny anjerimanontolo ary indrindra no hoe nianatra teto Madagasikara moa zany mazava ho azy satria matetika matsy zany tsy tea médecine zay na tea anilika hoe ny zanaka ministra na ny zanak'olona manana moyen afaka mampianatra any ivelany fa ny zavatra angatahanay zany hoe raha toaka ka tena omendanja ny fampianarana eto Madagasikara tsisy olona tsony aniry ndeha hampianatra zanaka any ivelany na ndeha amin'ny fianarana any ivelany fa matoa ny reny olona eny tsy omentsika tsiny any reny hoe mpianatra nahazo bourse extérieure na te hianatra any ivelany le etony atao tsinitsiny nataon'ny fitondrana natao mpitondra tsinitsiny atao ambany zavatra ny fanabeazana eto Madagasikara fampianarana ambony ka rariny le olona tsy omentsika tsiny izy fa zay zany zavatra mangatahanay hoe rehefa ametraka n'ireny olona reny de aleo hoe mba misy fakakevitra amin'ny tanora na amin'ireo ataontsika hoe navita fianarana manam-pahaizana mba hijerenany tena hoe zava-misy ny réalité eto Madagasikara mba ahafahana mandroso hevitra vaovao amin'izay hoe fanovana rafitra hitondrana na hitantanana ny firenena zay. Anapiky kely an'izay koa tsy hoe manilika an'le hoe tena nandraty fianarana tany ivelany tsara zany expérience ihany koa zany fa fotsiny hoe rehefa tonga avany zany le olona de atao hoe mamevana ny eto koa manko izy raha mifandray amin'le eto zany hoe maka hevitra mifandray tsara amin'le eto toerana de avy amin'ny alalan'izay satria mety le izy manko tsy mety hoe izy ane mirepresenté eo fa mety misy olona manodidina anazy eo mety hoe nianatra teto raha izay zany le tenena mety hoe nianatra teto fa tsara ihany koa nefa anao raha tena hoe matsapa an'le izy tsara mihitsy ohatrany hoe atohanao zany zay fahatsapana an'le izy satria mety salasala manko anao raha ohatra hoe le niaina teo anatin'le izy zany mitondra hevitra aminao de ianao nefa le mpanapa-kevitra de mety salasala ianao amin'izay fotoana zay hoe ianao manana ny ao andohanao manokana de ampin'le anina de misy salasalana zany fa raha ohatra ka ianao efa niaina an'le izy de entin'le fizarana hevitra de ohatrany hoe vao mahay manaporofan' le ao andohanao zay zavatra zay hoe efa zany tao andohanao de ampin'le tosika niara-ny ainan'le izy taminao de vao mahay zany pasy le izy de ao amin'le hoe fanovana-drafitra ihany iverenao kely ny rafitra manko marobe zany ny rafitra maimana rafi-piarahamonina na fomba fisainana mitondra any amin'le mandray anjara be amin'ny fandrosoana zany de zay fomba fanovana toe-tsaina zay afa anatin'ny zava-dehibe zany zay zavatra zay satria ny toe-tsainao ny zavatra hitanao no mibaiko ny fandraisanao décision anao zavatra ray na tsia donc zany maimana mety ignorentsika le izy le rafi-piarahamonina misy fa zany zavatra zany tena hoe mibahana mahazo vana na resaka à l'échelle ambony raha hoe resaka économie le zavatra de ny zavatra hitanao sy ny zavatra ny règle cadrenao no ahafahanao mandray décision. Fanapiky kely zay namana teneny namana teo zay eo amin'le fanovana rafitra marina be ny tenantsika zany novanatra tsy vita anatin'ny ray volana na roa volana na ohatrotro zany na fotoana fa tena mila maka fotoana lava mihitsy fa kosa ho anay président solitenan'ny filoham-pianatra manerana 23 région de manao kely zay congrès karazana mémorandum mba homenay ny tompona andraikitra zay ho avy eo any mahakasika anay zavatra tena concerné anay moa zany de ny anjerimanontolo sy ny manodidina azy ny trano fonenana fomba fampianarana de mba io zay mba nanao karazana mémorandum de tena topoky le izy de mba homenay miaraka amin'izay
audience rehefa mba voaray moa zay ny tompona andraikitra voakasika an'izay zay zany ny apport kely afaka hoentinay aloha am'izao satria io fanovana rafitra io tena mbola dinika mbola national be raha hoe tena fanovana rafitra maro no atao mbola makatsy fotoana sy étape maromaro ho tonga amin'izany tsika fa zavatra tokony à court terme zany aloha dia zay hitondra ny apportnay eo anivon'ny université sy manodidina azy marina indrindra zay ary somary tsika moa maolo-pirenena zany dia somary nitatra le izy fa iverenanay zany hoe am tena hoe solotena izay karazana hoe hiraka ny filohan'ny mpianatra avy amin'ny faritra 3 zay ny tonga eto dia iresaka an'le ka am'izay hoe efa zay isaky ny faritany dia mifandray zany hoe za mifandray amin'ny président ny faritra misy amiko sy nohatran'izany efa fantanay structure manana structure ny eny amin'ny université amin'ny resaka fikambanan'ny mpianatra dia ny pédagogique zany sy ny régional isaky ny université dia misy an'ireo daholy dia ohatran'izao tamin'ny 2021 zao zay ny avany amin'ny faritany rehetra tonga nay teto efa nanao an'izay zavatra zay nivory zay dia nidinika zay hoe amin'ny lafin'ny cité inona marary atsika dia naterina tamina tompona andraikitra moa zany le izy dia tonga tany tsy hainay hoe nitaterana zareo ve sady tsy nitaterana fa raha ny zava-misy loha zany dia tsy mbola nitaterana le izy zareo koa tsy le tena mpanapaka teto amin'ny firenena fa hoe technicien atao anatin'le izy na dia hoe sady misy politika ihany ary dia izay zany ny anina fa mbola tsy kivy zay mbola manao indray zay araka ny tenen'ny namana teo hoe mbola lavitra zay fa nitandrify anay aloha zany zao ny irosoanay dia efa misy vondrona efa manana hevitra zay anatin'ny amin'izao zava-misy zao manana hevitra zay dia hitondra an'izay hevitra anay zay eo anatrehan'ny tompona andraiky mpanjakana sy zareo ao amin'ny mpanaramaso ihany koa sy ny mpanao lalàna satria raha ny zava-misy dia hoe zareo aloha zany no mbola entité crédible sy légal raha ny zava-misy dia ataonay zay zavatra zay efa manipy sady zany amin'ireo tompona andraikitra hoe izay aty anivon'ny rafim-pampianarana ny association mpianatra dia manana hoentina amin'izay misy eo tsy place zany tsy mitady place izay fa ny fianonany fakakevitra sy ny fianonany teninay dia fa zava-dehibe eo anivon'ny fampandrosoana zay raha mitady eto amin'ity Madagasikara ity eo amin'le endriky le fakakevitra atao mety ve le tonga dia atambatra be eo daholo ny rehetrarehetra mpianatra ny fikambanana maro samihafa ny mpanao politika ny firaisamon'ny pirenena sa hoe hiainga aminareo mpianatra tanora aloha le fakakevitra atao dia atokana koa ireo fikambanana hafa sa hoe tonga dia atambatra anankiray eo dia ao izy misy mamondrona anankiray fotsiny tanteraka le fanovana avy eo makasika an'izay ngamba ny efa karazany ohatrany hoe volavolaina ihany le izy atao hoe manana ny mpianatra manokana ngamba ny atao hoe manana ny azo manokana aloha satria makoty mpianatra zay manana statihany manokana ny mpianatra satria reo ny fahalalana amin'ireo mandranto fahalalana ny atao hoe ny mpianatra ny tanora rehetrarehetra dia raha ny amin'izay ngamba zany dia hoe anisan'ny manana ny ataontsika hoe proposition manokana ny mpianatra ary rehefa eo an-dalam-pamolavolana an'izay zay document zay dia araka le nten'ny président namana teo moa hoe ho apetraka sy ho apetraka amin'ny tompona andraikitra maro isan-karazany anisan'izany ny assemblée nationale ny université n'Antananarivo ary ihany koa ny anivon'ny filoham-panjakana vaovao dia zay ngamba no mahakasika an'izay raha ohatra hoe zay fanontaniana zay no nefa tsy ratsy ihany koa raha ohatra ka satria izay ny mifandray amin'ireo olobe raha rafitra misy ara-pampianarana zany ohatra ny CESS mifandray amin'izany zahay dia azo atao zany raha ohatra hoe mpampianatra sy ny mpianatra no ampiarahana fa raha ohatra kosa raha ohatra hoe mijoro fotsiny amin'ny matanora na amin'le côté arian'ny politika dia lasa le fotoana tena afana tokony mavita zavatra tsara manko amin'izay fotoana zay lasa mety hoe zavatra hafa mivoaresaka ao anatiny fa tokony hoe concret zany le zavatra hoe reto ny mpampianatra reto ny mpianatra dia izay ny resaka sehatra fampianarana rehetra zany avondrona na avany amin'ny faritra na ana dia
Apiko kely an'izay angambany a eo amin'le hoe mpianatra sy mpampianatra angambany a araka ny tenenina teo foana aho dia misy structure mipetraka eo anivon'ny zany hoe association-na mpianatra zany ary tena misy rafitra mihitsy mazava ara-panjakana sy eken'ny eo anivon'ny anjerimanontolo be da be le mampiso zavatra eto Madagasikara zao mpianatra vatsy fa izay zany mangataka eto ady maniry moa zany hoe tena le tena mpianatra zay teo tena misehatra eo anivon'le mbola anivon'ny anjerimanontolo dia miantso izahay ndao hivondrona fa izahay tsy sanatria hanavaka anavakavaka nanao zavatra ohatr'izany fa zay tena mpianatra ndao itsika hivondrona dia araka eo andiniana an'izay zavatra izay hoe ahoana ny fomba njara borikintsika hoe tsika mba ampandroso an'ity fireneny ity Madagasikara ity fa veriko foana moa izy teo hoe be da be no milaza hoe ato fa misy structure io misy rafitra io zay mipetraka ara-panjakana sy ara-tana tsara ary mba tiana hitondra côté teknika amin'izay indray reny olona reny satria zay zao tena manana ny atao hoe côté teknika iny amin'ny rafitra misy anay hoe inona ny ilaina anay ohatra zay 23 région zao izahay no atao fakan-kevitra rehefa misy tetikasa atao eny anivony toeram-ponenanay izahay dia angalana solotena mandrafitra ny conseil d'administration misahana ny toeram-ponenan'ny mpianatra raha eto Antananarivo manokana ny resahako ao aminay ao no angalana an'izany solotena zany ary zay mbola etivanay moa ny etivanay foana hatramin'izay hoe vitsy zahay le alefany satria roa zahay no misolotena ny mpianatra any anatin'le conseil d'administration nefa ny administration misahana mpianatra le resaka tafiditra ao ny misy olotena avy amin'ny commune urbaine Antananarivo ao misy isaky ny faculté ao misy ny Moreg ao fa na izany zany matsapa tena vitsy zay ao anatin'le izy ary zany ao anatin'le izy koa mbola izahay ireo no mitondra misolo vava ny mpianatra avy amin'ny faritra eo anivon'ny entité misy ny université sy ny rafim-panjakana rehetra zay misy zany sady le izy hatramin'izay any raha dinihana fotsiny eto amin'ny firenena le ataontsika hoe tsy fifampihanoana zay matetika mampisy ny olany raha ohatra hoe ny olana fotsiny tiako tenena ao anatin'izay satria matetika zao rehefa misy grève eny amin'ny mpianatra misy fitakiana mazava ho azy matoa misy grève ohatra hoe bourse fotsiny zao ny resahako dia misy fitakiana zay ataontsika hoe tsy fahaizana miaino mpitondra zay zany tena tokony hoe mila ananana ary anisany hoe ilaina le fakakevitra avy amin'ny ataontsika hoe avy amin'ny mpianatra miaraka amin'ireo mpampianatra moa zany satria matetika matsy eto amin'ny firenena raisina fotsiny zao ohatra tamin'le fitakiana zofototra teo tsy fifampihanoana iny tao natonga ireny tolona reny dia tsy vahoaka reny tsy efa mitaraina ny vahoaka malagasy hoe mijiry so rano no olana aminay tapaka foana ny jiro tapaka foana ny rano ary be dia be ny zavatra simba tao anatin'izany zany hoe tsy fianoana n'le vahoaka malagasy zay mihitsy matetika mitarika makany amin'ny olana dia zay zany zavatra mangatahanay hoe mahatonga anay miteny an'izay hoe fakakevitra aminay mpianatra sy amin'ny atao hoe mpampianatra mety mihitsy zay zavatra zay miara-mamondrina an'izay hevitra zay document zay ahafahana hoe manatsara manova an'le rafitra zay dia mba ny zavatra apetraka anay keo anatin'le izy hoe ho an'izay ataontsika hoe mpitondra ho avy eo mba hisy fakakevitra na hisy fiheno mba aiaino mba aiaino ny ataontsika hoe na ny mpianatra zany na ny vahoaka malagasy rehefa misy fitakiana fa hatreto any matetika zay ataontsika hoe mitaky na misy zavatra ohatrany hoe nefa droit tsirairay zany misy zavatra takiana dia enjehana na anaovana raha-matahora sy ny sisa nefa raha ny tokony ho izy raha ny lalàna eto Madagasikara lam-pandrenana dia manana zay liberté d'expression zay tokony avy eo avela any hevitra malalaka ny ataontsika hoe ny amin'ny mpianatra zany na ny vahoaka malagasy rehetra tsakanavy rehefa raikitra zany ty fampiarana an'le hoe fanovandravitra ty aizany ametrahana ny fampianarana aizany ametrahana an'le hoe fijerena ny maha-olona tafiditra anatin'ny fampianarana fa le hoe ny fahasalamana ny lafiny sosialy aizany ametrahana ny resaka toe-karena aizany ametrahana an'le hoe fiarovana zany hoe hivonona an'le hery fiarovana ty Madagasikara mahatonga anay miteny mantsy zany any matetika hoe fampianarana fanabeazana foana andresahanay satria fikambananay aloha mazava ho azy hoe fikambanan'ny mpianatra lozika be hoe
zay domaine zay matetika tena resahana eto fa tsy azo atao ambany-javatra koa nefa ny resaka fahasalamana satria fahasalamana voalohan-karena hoy izy ny oam-pitenantsika malagasy eo koa ny fiarovana sy ny ataontsika hoe ny ministera hafa fa lenteneniko teo hoe ny mahatonga any amin'ny teny hoe fampianarana fa tsisy tokony azo atao ambany-javatra zay atao hoe fa le ametrahana andreo fa tonga le fanovana rafitra zay atao mety afaka 5 taona any io vao hiatra tanteraka mihitsy le izy marina mihitsy zay hoe mety tsy vitantsika androany sarapitsy io fa mila mankafotoana kely io tsisy zavatra raha misy zavatra io zany ohatra vatana ihany raha misy zavatra anankiray marary io de tsy salama foana zay ny firenena raha ohatra hoe vatana hoe marary ny tananao de tsy mahazo ena foana ny tenanao satria zany corbe anankiray raha ny azavay tsotra le izy tsisy zavatra tokony atao ambany zavatra fa tsika mila mijery ny mpitondra zay ary tena fahadisoana teto Madagasikara ny fanaovana prioritaire mijery ny zavatra hoe inona marina aloha ny tena zavatra tokony atao efa tena lara-pahamiana zay fijerena zay lara-pahamiana zay ny tena tokony atao inona zavatra tena efa marary tena efa simba tena potika zany akory tsy manao tsinitsinina ny zavatra hafa fa io moa zany rafitra ny noventsika de raha vao niova ny rafitra tokony andeha foana io de mitantena ny président hoe lizy ne tsy olona tsony le olona antsika eto Madagasikara tsy problème ana olona lizy fa problème ny système mihitsy zany hoe changement radical na système mihitsy zany tena apetraka io na maka fotoana ela raha amiko manokana aloha za raha maka fotoana elaela kely ary manao an'io karaha tena mipetraka io tokony androso makany am'izay tena hoe tena fanotroana marina zay tsika fa eto amintsika ohatran'ny zafady am'saka kely an'ity président namana ohatran'ny hoe za tsy manana sakafo androany nefa za vidy kirarina Air Jordan lafo be de ohatrantsika hoe am'zay le lara-pahamiana zay zava-nisy teto tsy afiana zany de zay mihitsy hoe ahoana ary zany an'zany ndao tsika anova rafitra fa tsisy ministera na hoe zavatra fa tokony ho adiny mihitsy satria mahakasika avoaka malagasy daholo io enina ny ray ary fa ny fanaovana azy lara-pahamiana zay no tena tiako mba tsirina kely za koa aloha hiteny ihany en tant que hoe olo-pirenena sy mahita ny zava-misy mantany anao teo mikasika hoe aiza ho aiza raha hoe tena iova am'izay rafitra zay le rafitra izy teneniko zay averimberiko foana hoe le rafitra tadavina eto manko tsy hay hoe ahoana ary za aloha zao tsy afaka hiteny be za mikasika an'izay zavatra zay satria tsy nanaovako ina moa analyse lalina na hoe ny lofosako tamin'ny fianarana zay zavatra zay reny olona miteny reny mety manana mety efa nanaovany fanadihadiana lalina sy nanaovany étude be zany le zavatra matoa izy miteny an'ireny ohatran'izay foana moa zany ny zay nandalo université tiako tenenina angambany hoe sarotra aminay niteny zavatra tsy nanaovana étude lalina zany en tant que manana honnêteté intellectuelle anao sarotra aminao zany zavatra zany ohatran'ny mitondra entana tsy voafeny no andeha hiteny zavatra tsy anananao étude approfondie zany de zany hoe za zany raha antaninan'le izy teo hoe aiza ny anasiana an'izay zavatra zay de tsy manan-kambara tanteraka za am'izay zavatra zay fa fotsiny hoe ny zavatra ny ratoviko ny fahalalana ny ratoviko aloha raha mikasika an'izay hoe fahasalamana sy ny tariny ny zavatra tokony fitosana aloha de ny famokarana satria rehefa mamokatra ny olona ray dia avy amin'ny alalan'iny noentiny miaméliorer ny besoin de zay zavatra zay nefany aty amin'le tapany faharoa zany zay voavoarehetra zay resaka fahasalamana sy ny tariny zay fa ato amin'le famokarana aloha zany ny tena mahazoana zany hoe zay secteur-na famokarana zany amiko za zay miteny zay hoe zay secteur mikasika na famokarana zany aloha ny tena ilofosana de manaraka ho azy ny eo amin'le rafiny le bien-être teo dia inona moa le zavatra tena voakasika anatin'izay famokarana zay ny famokarana de mitaky zavatra anankitelo de tafiditra ao anatin'ny le telo ny resaka fanatsarana ny ressource zany de ny fampianarana zay io fampianarana io no ilofosy dia omeo atsarao am'izay le sehatra iompanan'ny famokarana fa amiko
zay angambany tena sady anapiko kely anazy any raha tsy nisy fiovana araka ny atotanisa moa zany zay resy hita amina tambavitra seratsera de hoe ny 80% any hoe 80% malagasy de maina amin'ny asiatry mifambolena sy fiompiana avokoa sy zay statistika zay raha biaizé tsy biaizé fa zay aloha ny hatreto no hoe malaza sy maresaka eny amin'ny tambavitra serasera de ozy ianao hoe atao iza no omena laram-pahamehana ahoana amin'ny position an'ireto hery fiarovana reto raha ataoko hoe amina manokana angamba zany ao anatin'izay de zay fampianarana zay ngamba zany tena ilaina ny olona mahay satria raha tsy avy amin'ny alalana hoe fianarana sy ny tariny ataontsika ohatra hoe teknika mpambolena ohatra mitovy any lasa ohatra ny hoe teknika nentim-paharazana be foana raha mijery zao tsika ohatra ny any ivelany reny ny olona tany ray hektara tena mamokatra amina taona maromaro nefa tsika eto Madagasikara tena hoe teknika nentim-paharazana be de raha amiko zany ao anatin'le izy zay fampianarana zay de tsabona le olona atao mena sihatra koa ny fanabeazana de eo am'le défense zany hoe sécurisena le olona apetraka tsara ny sécurité de afaka mamokatra izy mazava ho azy de tsy hoe atao ambany zavatra ny ataontsika hoe ministera sasany na ohatran'izany fa ny laharam-pahamehana araka le tenin'ny président namana teo misy laharam-pahamehana hoe reto ny laharam-pahamehana aloha fa tsy hoe maimaika fotsiny sika anao renarena fotsiny na ohatran'izany fa tena le besoin fondamentaux na hoe filana fototra na ny vahoaka mihitsy alohany tokony hoe hojerena so tsabona zay vao mirosy makany amin'ny ataontsika hoe zavatra hafa atao de zay zavatra ihany tiana mapetraka hoe le laharam-pahamehany ary ataontsika hoe mbola tsy tratra ny tanjona ozy ianao teo na ny tany ianao teo fa tratra ve ny tanjona mbola tsy tratra ny tanjona zay fanovana zay zavatra zay hoe mametraka ny laharam-pahamehany zay anisan'ny tolomana ny toloman'ireo mpianatra reo ny toloman'ireo vahoaka malagasy reo ny toloman'ireo tanora reo ary mbola hoe mangataka an'izay mitaky moa zany sy miandrandra an'izay fanovana zay ny vahoaka malagasy tapitra sady ny fotoanantsika ry Stelony Raratiny ty ariva ity inona no azonareo amin'tinana ireo avoresaka teo zay tany amin'ny resaka fampianarana moa tsika ny resaka ny zava-misy eto amin'ny firenena ihany koa ny amin'le hoe fanovandravitra ny mpananareo no makasika ny resaka sosialy teo manana ray minitra avy nareo Stelony Rala hitondrana hafatra sy mety hoe nisy ny zavatra nomaninareo no lazaina nefa tsy voaresakantsika teto amin'ny fotoanan'izao eny angamba ny entina amin'tinana azy de ny hoe mampafantatra an'le rafitra misy zay mba tsy ampirorosaina ny sasany hoe misy mitonona ho mpianatra foana amin'ty amin'ny zava-misy amin'izao de mampafantatra zay hoe misy structure ny mpianatra zany dia manaraka an'izay izahay dia mifandray amin'ireo ray aman-dreninay ao amin'ny rafitra fampianarana zany donc zany reo ihany no afaka mandinika ny ao amin'ny côté-ny fampianarana zany mamarana anazy samy naneho hevitra zay tamin'ny resaka fahitana ny raharam-pirenena dia ny entinay de hoe zahay manana zavatra homanina amin'ny mahatanora sy mampianatra entina atolotra ireo tompona andraikitra amin'ny fanovana zay mety tiana atao anatin'le izy ya fototra betsaka anareo zany nandeha any telo maralaty eto anivon'ny faux culture média mata eny de média ny zavatra ty ampamarana angamba de marana zay tsy sanatsia akory zay miteny hoe misy rafitra na hoe misy statut mifiana zany associationna mpianatra na hoe mpianatra zany anjery manontolo de tsy sanatria akory hoe manilika izahay na ohatra zay fa aza rehefa mandeha ianao aza mitonona fotsiny hoe mpianatra varina ohatra andra tsy manana le tena statut ianao fa zay koa zany somary nampitsangana kely anay tao anatin'ity tolony ity somary misy anina kely fa tsy manavaka nefa mpianatra tsika tsy manavaka io fa de samy teny kanja foana samy mitolona ho an'ny fahavana firenena de mafisako kely an'le zavatra ny tenen'ny président tato zay hoe efa manana zavatra homanina zay avaty amin'ny tandrify anay ne moa zany avaty amin'ny mpianatra foana ty mpianatra foana avaty amin'ny tandrify anay no entinay omena an'ireo tompona ndraiky mpanjakana isan-tsokajiny zay vao zay mahakasika izay de farany amaranako azy izahay tompoko dia tsy mitady seza tsy mitady tombontsoa manokana fa tena tombontsoa iraisana ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny mpianatra rehetra ny antony
hitsangananay sotra tompo tia-pamaranana angamba dia zavatra tsara ho tenenao anatin'izay zavatra izay hoe zavatra tena hijoronay aloha dia manambara an'izay antom-pisy ny fikambanana avy amin'ny 23 région zay zany hoe samy manana fikambana zany région telo amby roapolo eto amin'ny université Antananarivo dia hoe misy izahay ary ny fikambananay apolitika tsy manao politika ary abino lucratif zay ny antony tsy hoe fikambananay dia hoentina hitolona na ohatran'izany fa ny mpikambana tsirairay ary na zay président reo ary dia samy mitolona tena kianja foana araka le tenin'ny président namana teo dia zavatra angatahanay koa ankoatran'izay tsy hoe ny angatahanay moa zany fa ny antony itenena eto androany hoe amin'izao fitakina fanovana rafitra zao dia omena sehatra ny fanabeazana ny fampianarana ambony ary ihany koa ireo tanora marobe izay andrato fahalalana mianatra amin'ny anjerimanontolo omena sehatra ihany koa satria rehefa vita mantsy ny fianarana dia somary manahirana ny mpianatra amin'izao mahazo diplôma nefa avy eo tsy hita hoe hoaizana hoaiza fa sahirana amin'ny fitadiavana azy dia tenyko farany ambany ianao hoe eo amin'le fakakevitra zay efa ny tenin'ny président namana teo moa zany efa manomana document zahay mba ahafahana hoentina eny amin'ny ivony tompona ndraikim-panjakana eny ivony assemblée nationale zany na eny amin'ny filoham-panjakana vaovao dia efa mitondra zay document zay zahay dia zay angamba fa isorana be deabe nareo teto amin'ny info culture media nandray anay solotena mpianatra solotena président mpianatra avy amin'ny faritra telo amby roapolo makasitraka indrindra tompoko